Alin'ny sabotsy fa 7 ny volana oktobra taona 2024 dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra indray amin'izao alina izao. Ety am-piandohana dia tsara trany manamafy fa azonao atao ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar ao raha toa ka somary sahirakirana mijery amin'ny fahitalavitra na ihany koa eny an-dalana dia azo atao tsara ny manaraka an'izay fandaharana izay mivantana ihany koa. Iresaka betsaka mahakasika ny tontolon'ny fifidianana ben'ny tanàna sika amin'ny tian'io alina ity izay inoako sy antenaiko fa anisan'ireo lohahevitra sy vaovao tena misarika ny sain'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Ireo izay hazakazaka ao anatin'izany no hovahintsika atao anatin'ny fandaharana amin'ny tian'io alina ity ka dia manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany avy ao amin'ny commune ny Tsiafa izy ireo izany hoe mponina hiazakazaka ao amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay handray anjara feno amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay ao amin'ny commune Tsiafa. Ato amin'ny ankavanako ato ary misy any Andriatsilavina Fenoaina Daniel izay anisan'ireo kandida ho fidinina ao ben'ny tanàna ihany koa miarahaba tompoko ary dia mankasitraka ny vahiny ato anatin'ny fandaharana. Miarahaba ny andro dia miarabantsika mpanaraka ny télévision Record ary indrindrandrindra antsika mpanaraka ny aleo resahana anao ny sehatra dia manasantsika indrindrandrindra antsika ao amin'ny commune Tsiafa anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ato amin'ny ankaviako ato kosa indray misy an'Andriamatoa Andriatsoary Voninanary Alain izay anisan'ny mpanolosaina miaradia amin'ny kandidatsika ato miarahaba tompoko ary dia mankasitraka ihany koa ny vahiny ato anatin'ny fandaharana. Dia faly miarahaba ny andro ihany koa dia faly miarahaba ny mpanaraka ny Record rehetra eto Madagasikara dia faly miarahaba ny vahoaka ny Tsiafa ihany koa. Eny ary iresaka mahakasika ny commune ny Tsiafa isika entina hanombohana sy hanokafana ihany koa ny resadresaka sy ny ady-hevitra amin'ity an'io alina ity. Tsara ampahafantarina ny mpanaraka ny fandaharana ihany moa zany ato angamba ny fanontaniana apetrako voalohany hoe aiza tsara zany commune Tsiafa zany inona ny tena anisany hoe mampiavaka azy raha tsy ilasika fa tsy ny fonja satria vao maheno hoe Tsiafa zao dia tonga dia ny fonja avy hatrany no tonga ao anatin'ny sain'ny olom-pirenena afaka hazavazavaina ve tompoko hoe aiza tsara ny misy ny commune Tsiafa ina ihany koa ny tena mampiavaka an'izany commune Tsiafa zany ankoatran'izay hoe fonja izay. Misaotra amin'ny fanontaniana ianto. Commune Tsiafa dia eo atsimon'ny Avoloha, lapan'ny Avoloha zany ary 12 kilometra miala amin'ny PK0. Eo misy ny commune Tsiafa zany hoe eo amin'ny misy lalana eo makany amin'ny fonjan'ny Tsiafa zany. Tsisy anampiana Nampiko kely an'izay ihany koa dia mampiavaka amin'ny commune Tsiafa dia amin'ny fambolena frezy. Io zany no tena mampiavaka satria fotom-piveloman'ny vahoaka amin'ny commune Tsiafa ny fambolena frezy sy ny légumes. Zany hoe raha atao bango-tokana zany dia maro ireo tantsahany amin'izany commune Tsiafa zany. Eny ary mbola iresaka betsaka mahakasika an'izay commune Tsiafa izay hatrany ihany koa moa isika fa izay aloha raha ny ambangovangony. Raha mahakasika ny tontolon'ny fandriampahalemana, ny fampianarana, ny fiveloman'ny mponina ihany koa raha efa nisy natsilika teo ihany ary manao ahoana tompoko ny mahakasika an'izay? Ny commune Tsiafa, ny mponina ao amin'ny commune Tsiafa zany dia ny 900 mponina ao angambany dia mpamboly daholo. Izay ny tena fiveloman'ny olona ao zany ary niaraka ny tenen'ny Andriamatoa mpanolotsaina teo dia resaka frezy ny tena mampalaza azy ao manaraka azy ny resaka légumes ao koa ny resaka asa tanana maro isan-karazany. Misy anampiany mpanolotsaina ve? Ny anampiko an'izay araka ny fanontanianao teo hoe manao ahoana ny fandriampahalemana, manao ahoana ny fampianarana ny fampandrosoana dia any ankapobeny ohatran'ny marisarisa. Iny no azo lazaina. Inona ny antonenanareo an'izay hoe marisarisa izay? Inona ny tokony hoarenina sy ny lesika ao anatin'izay hoe marisarisa amin'ny tontolon'ny fampianarana, ny fandriampahalemana sy ny sisa izay? Amaliko kely azy angambany. Voalohany le teneniko teo
amin'le resaka fambolena mihitsy aloha. Avy eo tsika miditra amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fampianarana. Afaka hoentina amin'ny atsipiriany mihitsy. Afaka hoentina amin'ny atsipiriany. Manana olana mihitsy zahay ao. Ary izany no anisan'ny nitikitika anay hoe manana anjara biriky zahay hoentina ampandrosoana an'ity tanànatsika ity. Eto zany dia efa miteny sahady fa hitondra vahaolana ho antsika ao amin'ny commune Tsefa. Raha malala angamba zao ny resaka rano, zany ny anisan'ny olanao, ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa ohatra. Zany hoe manana vahaolana ny amin'izany tsika. Velomany tatabelona, ampian'ireo tantsaha amin'ny resaka masomboly, zezika, entsika mba ahafahantsika mamokatra bebe kokoa zany noho ny teo aloha. Dia ohatr'izay zany ny anisany nampikitika ny antony nirotsahana tamin'ity candidat ben'ny tanàna ity raha ho an'ny mpamboly. Zay ny amin'ny tontolon'ny fambolena, manao kosa indray amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana. Tontolon'ny fandriam-pahalemana araky ny teniko teo dia marisarisa hoy ahako satria matetika tsy lazako hoe isan-kerinandro na tapa-bolana toa isam-bolana dia enoana. Tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny commune Tsefa. Nefa noho ny fiezahan'ny mpitandron'ny filaminana dia somary neny izy tato ato. Fantatsika tsara fa raha fandriam-pahalemana no resahana dia tsy mandry, tsy lavo loha ny olona mimponina. Dia misy fiantraikany be da be amin'ny fiariana satria mpamboly sy mpiompy ny ankapobean'ny olona ny commune Tsefa. Izay zao no resaka amin'ny fandriam-pahalemana. Hanapikely an'le resaka fambolena teo, ny fambolena dia tena ny olana goavana dia fantatsika tsara fa resaka tany. Dia misy vina raha ohatra tonga amin'izany fitantanana izany angataka amin'ny mpitondra fanjakana foibe, mahisy an'le bureau fotony fananantany, mampirisika ny mpamboly sy ny tantsaha azoto bebe kokoa. Raha amin'ny tontolon'ny fampianarana indray manao ahoana zany commune Tsefa zany amin'izao? Ampy ve ny fotodrafitrasa ho an'ireo EPP, ho an'ireo lycée, izay anisan'ny hoe tena iakinana zany hoe fiainam-pirenena, sy anisan'ny laharam-pahamehana ihany koa zany tontolon'ny fampianarana izany. Ny fanabeazana aloha eo amin'ny commune Tsefa satria za eto miteny eto dia anisany ary tsisy malala angamba ao hoe ny vadiko zany dia miandraikitra amin'ny resaka fanabeazana ao. Amin'ny mampivady mivady moa dia tsy maintsy mifampiresaka ihany foana. Dia mety misy ihany sady ny tena koa mahita. Ny lycée moa efa misy ao izay nataon'ny fitondrana teo aloha, isaorana azy be dia be zay, fa mbola maro ny zavatra mety mbola tokony ho harenina. Amin'izany ohatra hoe ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra firama satria anisan'ny mampimemenina ny ray aman-dreny rehefa tonga ohatr'izao ny fidiram-pianatra. Any arany zao mety misy ray aman-dreny mbola mety tsy mahatafiditra ny mpianatra noho ny fahasahiranana na ara-pitaovana sy ny rehetrarehetra. Dia mba angatahana koa izy ireny ao anaty fihinana ihany koa zany, mba hiady mihitsy zany zahay rehefa tonga eo amin'ny toerana mba hoe ho raisina ho mpampianatra raikitra izy ireny
ary mba ampihana kokoa zany a ny vola ao alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria mbola ray aman-dren'ny mpianatra ny tsy maintsy miantoka azy ireny ngambany raha de ohatr'izay ny resaka fampianarana ary izahay koa dia vonona hiara hiasa amin'ireo mpampianatra ireo mba hametohana rehefa tonga eo amin'ny toerana izay afaka anatonana ohatran'ny satria ny tena moa mbola olon-tsotra zao mbola tsy eo amin'ny fitondrana dia ohatr' zao ihany ny ataontsika fifandraisana hoe misy olana ohatr' zao aty aminay de afaka mpanohany ao a de afaka manome vahaolana ihany keo. Eny ary izay ny makasika ny fampianarana resaka makasika ny fandriampahalemana ny tsy fandriampahalemana izay any amin'ny commune tsy hafahany ihany koa isika raha resaka makasika ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny kosa indray raha oharina amin'ireo commune hafa mety manahoana zany commune tsy hafaha zany amin'izao fotoana izao fahitanareo azy tompoko. Ny fahitana azy zany amin'izao fotoana izao dia latsaka ao ampovoany ny commune anankiroa. Raha ny tantaran'izany commune tsy hafaha zany dia anisan'ny commune mandroso indrindra ny aman'ity tapany atsimo iny. Amin'izao fotoana izao dia latsaka tsy haiko inona ny antony izay no antony andraisana andraikitra amin'ny fanatsarana sy ny fanovana an'ilay commune tsy hafaha fa latsaka ao ampovoan'ireo commune rahavavy anankiroa zany zao ny commune tsy hafaha. Commune Mbongatsara aty avaratra dia commune Ambalavao atsimo. Nampikely an'izay ngambany fampandrosoana hoy izy anto teo dia tsy de hita intsony tena malaza zany satria rehefa vao tsy hafaha ny resahana dia Ambatofotsy izay ary malaza tena malaza zany Ambatofotsy zany taloha tsy pihana ihany aloha ho an'ny tsy mahafantatra fa Ambatofotsy dia tsy commune fa Ambatofotsy ny renivohitra ny commune tsy hafaha dia nalaza zany taloha tamin'ny resaka fitsangatsanganana zay tonga daholo ngamba ny olona aty Antananarivo aty taloha hoe ho any amin'izany Ambatofotsy zany fa nareo no mitsara hoe mba nanahoana zany hoe mba tonga tany ve ny olona sa na hoe nazotana akany ve nareo mety tsy re intsony ngamba ny Ambatofotsy zany taloha nefa anisan'ny toerana tena nahafinaritra zany ary mbola mahafinaritra dia izay no ezahana hoe ho averina ny taloha. Inona no fomba fahitanareo an'izay hoe antony tsy nampalaza intsony ny Ambatofotsy izay lasa tsy dia misy fotodrafitrasa intsony ve any sa lasa tsy inona ny tena hoe antony na fomba fahitanareo manokana an'izay hoe tsy fandrosoany Ambatofotsy izay intsony izay anisan'ny hoe renivohitry ny commune tsy hafaha izay. Ny antony amany araka ny fahitako dia ny ratsy ilay tanàna ny ratsy ny hembotra satria tsy laza fa tsy ny lalana fotsiny dia efa ny potika daholo ilay fotodrafitrasa dia mampihembotra ilay olona fa mpitsangatsangana any zany nefa ao an-tanàna dia misy restaurant maromaro misy ihany koa fandraisam-bahiny maromaro fa ilay fotodrafitrasa ilay lalana no hitako hoe tena mampihembotra be an'ilay fizahantany any commune tsy hafaha zany na ao Ambatofotsy manokana. Zany commune tsy hafaha zany moa zany mety hoe ahitana fokontany firy eo mety misy mponina firy ihany koa ao anatin'izay fokontany tsy hafaha izay aiza ho aiza amin'ireo no mety tena aiza ho aiza amin'ireo toeran'ireo na amin'ireo fokontany ireo no mety tena hoe ahitana an'izay faratsin-dalana izay anisan'ny mampikaikaika ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izao fotoana izao fa inoko fa tsy ho an'ny commune tsy hafaha irery. Ia commune tsy hafaha moa zany misy fokontany 5 dia mifaratsy ny lalana ao ny lalana
périphérique angamba aloha zany tena ratsy daholo eo de raha na mahita efa nanao ihany hoany fitondrana teo aloha zany kosa aloha tsy azo dinatsita fa efa miapotika koa le izy zao dia tena ratsy ao iny lalana any am'le misy an'le zafim-bazaha zay any amin'ny zafim-bazaha any zany hoe lalana makany amin'ny fonjy izy io de reo olona reo de any amin'ny lalana misy fokotany anankiray koa aty andrefana Ambatolokanga misy fokotany maromaro aty Atsinanana zay ahitana ny Soamanandray Ambobololona ty Akazobe de aty amin'ny Avaratra aty am'le misy an'le hoe zafim-bazaha zay aty Masimboay io zany hoe lalovany eo daholo zany ny fokotantsika rehetrarehetra zay tsy voatanisa eto aloha tena ratsy ny lalana de any ka sahirana ny olona mamoaka le vokatra dia tena na teanao zavatra betsaka ary izy am'le vokatra dia mety misalasala satria hoe aiza ary reto vokatra reto natao le vokatra nefany rehefa tsy lafo androany na lafo rapitsy de lo fotsiny eo de zany ny tediavana vahaolana eto de efa miteny sahady fa misy olona afaka miaraka manohana atsika any resaka lalana io izy tsy miteny kosa hoe ho atao goudron fa commune Tsefa de manan-karena raha resaka vato dia amin'ny alalan'izay vato zay ny trandrahana sy hanavaozana ny ireo lalan'ireo zany tsisy anampiana ntsony ve Andriamatompo Panolo-Tsaina hivadika fanontaniana hafa mantsy raha ohatra hoe tsy misy anampiana ntsony mifandraika amin'izay ihany hoe manahoana ihany koa ny fiainam-piainan'ny tanora ny ny commune Tsiafa any satria raha ireo commune maro izay efa nanaovana fanadihadiana aloha hatreto dia mbola maromaro ny tanora tsy hanasa na navita fianarana ary fa tsy hanasa mety manahoana ny fomba fahitanareo ny tokony fitariana an'ireo tanora eny anivon'ny commune ireo inona no sehatra azo trandrahana ho an'ireo tanora ireo ihany koa mba hisorohana ihany koa ny tsy fandriampahalemana ho an'ny tsy fanananasa ny tanora raha ny commune Tsefa dia eo amin'ny 700 tompony zany hoe commune tanora zany ny Tsefa dia commune nefa raha tanora eo ny ankamaroany zany manana baka fa amin'ilay tsy fanana asa amin'ny antsony ando tsy fahitana asa dia ohatra mirenireny fotsiny ka zay indrindra zany no entina hiantsona an'ireo mpanarao izy ahako mba hisitrahan'ireo tanora amin'ilay fananana asa dia manakarak'izay moa miko any Andriamatoato satria izy tanora raha teo mahafantatra tanteraka amin'ny momba ny fanatanjahantena sy ny rehetrarehetra ia amin'ny mahatanora ny tena ary tena zay mihitsy moa le nirotsahana hoe tsy afa hampandrosoan'ny tanora dia ny tanora tsy ataontsika ambany zavatra ny amin'ny tanora irahantsika mahalala ary ny ahafantaran'ny olona anahy dia eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena mihitsy zany hoe izaho miresaka aminareo dia mpanao baolina kitra manao baolina raha resaka fanatanjahantena dia efa nataoko daholo fatao aloha ny tena ny lona dia mahafantatra ny olona ny tsirairay avy ao dia manana vina mihitsy zahay ao raha resaka tanora no resahana satria efa niainany tena ary zay koa ny olana natao dia ifanampy anosika
ireo tanora, zany hoe afaka ampandrosoitsika amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny commune Tsefa, tsy taranjary tokana ihany fa taranjary rehetrarehetra io dia mahazo matoko sahady nareo fa anosika ny tanora ary zay mihitsy anisany ihany koa nampikitikitika sy nanosika nanao an'ity resaka bentanany ity zany. Eny ary ankoatran'ny fanatanjahantena izay matetika resahana foana raha vao hoe tanora dia fanatanjahantena, ankoatran'ny fanatanjahantena tompoko anisan'ny manititika anay ihany koa hoe inona no mety hoe sehatra tokony ho trandrahana ihany koa an'ireo tanora ireo raha ho an'ny ao amin'ny commune Tsefa manokana, tokony ho tarihana kely makany amin'ny fambolena ve izy ireo raha tena hoe mbola maro ireo tsy hanasa, tokony ho tarihana kely makany amin'ny fiompiana ihany koa ve sa hoe manahoana ny mety hoe eritreritra ireo mahakasika an'izay? Marina mihitsy zany teninao zany. Raha ny amin'ny fambolena aloha zany eo amin'ny commune Tsefa dia raha ny fahafantarako azy dia le velaran-tany zany no le resaka rano zany le rano mihitsy zany no tsy ampy eo. Dia raha taritinao any amin'ilay fambolena izy zany tsy le ento-manana le zavatra iainana mihitsy zany no mety hoe manahirana. Dia amina mety atao dia any amin'ny formation ireo tanora ireo mba hoentiny tediava ny asa sy hamelomany tena zany amin'ny resaka fiompiana satria be da be no mpanarany tonga eny dia ampiana fahamezam-pahalalana ny tanora. Zay ny ama no hitako hoe vahaolana dia mariky ny teny monsieur Ry hoe ny fanatanjahantena satria ny tanora dia rehefa tsy misy fialam-boly tsy misy ihany dia lasa mivarina amin'ny zavatra tokony tsy ataony. Dia eto koa zany dia mangataka amin'ny mampanolo-tsaina hoe raha tonga ny toerana io dia mangataka fanampiana fiarahana miasa amin'ireo izay malala-tanana na ny fitondrana na mba hanatsara n'ilay foto-drafitr'asa misy eo aminay. Anapiky kely azy angambany tonga sady dia efa mitsidika any amin'ilay resaka vahaolana foana mantsy dia manana kianja zay tsika eo amin'ny commune Tsefa eo amin'ny mody vary tsisy malala azy moa eo dia mifandraika bebe koa io amin'ny fanabeazana ho hatsaraintsika izy io ary tena ho hatsaraintsika ataontsika tsara, ataontsika manisy sarisariny sahady aho zany eto asiantsika mba hoe mahasarika ny raha fanabeazana mantsy dia bassin izy io ny eo amin'ny commune Tsefa zany hoe misy commune ray Atsiatsimo Ambalavao dia ito andrefana tanety kely dia Atsinanana ny Ambatofavalo dia amin'izay fotoan'izay mantsy rehefa tsara io kianja io tsy sahirana ihany koa ny ray aman-dreny ho andefany zanaka satria ny rehefa mandeha ny examen na bac io na BBC dia lasa manenjika tia be valala zany hoe mbola mandofo rendray zany ny ankizy eo rehefa ny toerana moa lavitra tsy maintsy miaraka amin'ny sakafo ary tsy vitan'olona anankiray fa tsy maintsy misy miaraka amin'ny ankizy dia lasa fahasahiranana fa mba angatahantsika zany any amin'ny sehatra tokony hiandraikitra an'izay mba ho anisany mba hanaovana an'izay taranja examen izay ny eo amin'ny toerana izay misy anay. Zany hoe asiana piste ilay zany ho hatsaraina mihitsy le terrain izay terrain Ambodivary
satria efa ela zany no tsy dia nisy fikarakarana dia tonga amin'ny fotoana tena natsara anazy mba hisoa amin'ny be sy ny maro satria raha any amin'ny commune Tsefa makony dia ny ankamaroany izay tediavina an'io hohanina an'io dia le fahasahiranana zany ka raha mahavita izay piste sy ny fanaovazana an'izay dia mba mihena ny vola lany ray aman-dreny zay ny mahakasika an'iny mbola mety hiresaka ny mahakasika ny commune Tsiafa ihany sika rehefa avy eo raha toa ka mbola misy ny fotoana fa hiditra lalindalina amin'ny mahakasika indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna amin'izay sika manomboka eto. Anisan'ny maro dia maro ireo fitarainana faneho-kevitra tsy voatery fitarainana ihany koa moa fa mety hoe fankasitrahana ihany koa na ho an'ireo kandida na ho an'ireo olom-pirenena mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna teo amin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy rehetra izay ilaina amin'izany raha ho anareo izay ao amin'ny commune Tsiafa manokana hirotsaka any amin'izany commune Tsiafa zany nanao ahoana tompoko ny fikarakarana an'izay antotan-taratasy firotsahako fidiana izay. Ny mikasika an'iny indray dia teto moa zany dia efa ela no naminaviana an'ity filatsahako fidiana ity ka matoty izy tanteraka dia efa niomana tamin'ny lafiny rehetrarehetra zany dia tanteraka soa tsara moa izy ity saorana ny eo ambony dia totosa tsaka sy andavana eny sahirakirana ihany mikarakara taratasy araka ireny nampikaikaiky ny filatsahako ny olona mpilatsaka ho fidiany ireny fa tanteraka soa tsara izy ity misy ara ny eny naniry fa tsy natanteraka ny antotan-taratasiny izy dia tsy tonga tamin'ity anisany tsy anisany zany izy tiako tenenina dia zay ny antony. Inona tamin'ireo antotan-taratasy ireo no tena hoe sarotra dia sarotra ny karakara azy? Izy moa zany raha ohatra hoe atao hoe ny ohatra tamin'ny 5 taona dia tena sarotra iny moa ny ambangona azy tena hoe sarotra fa aleo izy mihitsy manazava satria ohatra ny taratasy keta zao izay maro dia maro no nanao fitarainana mahakasika an'izay ny fidangany hetra ihany koa satria nisy maro ireo commune nampiakarina ny hetra mety hoe manao ahoana ny mahakasika an'izay tompoko? Iny mihitsy no tena mafimafy ny nanao anazy fa araka ny teneniko teo hoe matoa ianao mirotsaka dia masahy ianao zay na dia somary nanahirana azy fa rehefa vonona koa ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mandeha ho azy ny zavatra. Nanaona zany ny fomba fahitanareo hoe somary nasarotana kely izay fikarakarana antotan-taratasy izay inona no mety hoe fandraisanareo an'izay efa nasarotana kely antotan-taratasy izay mety hoe karazana fijerenan'ireo tena vonona ve ny fanasarotana ny antotan-taratasy mba tsy hoe hiritsahan'ireo izay rehetra te hirotsaka fotsiny na mety hoe tsy manam-paniriana tena mpandroso ny tanàna sa hoe nanahoana no mety hoe fandraisanareo an'izay? Io moa rahantsika malaly ary tsisy mety raha nirotsaka ho kandida ben'ny tanàna ianao dia malala ny anton'iny fa ny anahy dia izay foana ny teneniko matoa ianao tafarotsaka matoa ianao navita ny antotan-taratasy dia vonona ianao zay. Nanao ankoatr'izay ny mahakasika ny caution na ny antobola izay niakatra dia niakatra ihany koa tamin'ity indray mitoraka ity manahoana ny efa tena ny vonona ve tsy nampaninona ve nanahoana ihany koa ny fandraisana an'izay hoe oay toa lasa somary nidangana ny caution na ny antobola izay? Ny zany foanoarako foana tena niakatra be izy tena niakatra be mihitsy moa misy fahasarotana zany ny nanaovana azy taty afara raha moa dia nisy an'iny nationalité nanaovana ny karakarana izy nefa avy eo ilay izy tsy nilaina indray efa vita ilay izy nefa avy eo tsy nilaina indray dia hitanao amin'izany ary sahirana zany aloha fa noho le mahatanora ilay kandida ny tena
dia araky ny teniny teo zany dia vonona izy zany rehefa hoe ana dia tonga dia vonona. Kanefa nanahoana ny karakaran'izay nationalité zay raha ho anareo zany efa vita ilay nationalité zay vao tonga indray ilay fanapahana hoe tsy ilaina indray ilay dia nationalité. nalefa tany amin'ny zareo fotsiny nalefa tany foana ny dossier hoe complet foa ny ezahana efa vita efa vita ny anay a no nandeha ny filazana iny dia nalefa niaraka tany daholo. Nanahoana ny fikarakarana nationalité nefa mety hoe naharitra firy andro mety nivezivezy be ve nareo sa nanao ahoana nahakasika an'izay fikarakarana ny taratasy fanamarinana ny hoe tena mahamalagasy zay? Ny fivezivezena dia tena nisy tokoa fa zay le manao zavatra tsy mora hozy izy ny fitenenana fa rehefa ao le fahavononana ohatra ny fahavononana mpandrosin'ny commune Tsefa dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Nisy ihany koa ny fanitarana ny andro izay fanaterana ny natota taratasy teny anivon'ny OVEC teny, mety hoe nanahoana ny fandraisana an'izay sa efa tena hoe vonona ianareo dia vita mialohan'iny fotoana iny ny fikarakarana ireo atota taratasy rehetra ireo? Raha ny sahala aminay aloha dia efa tao le izy fa ny zavatra heny fotsiny hoe rehefa voaloha rehefa tomombany reto dossier reto dia le pitsopitsony kely reny no hoe ho afaka ho aterina moramora zany dia reny moa nisy an'iny moa dia voamaika isaorana ny taon'ny senisy ny OVEC nanao an'iny satria matoa kosa izy efa tsy vonona tamin'ny matoa izy tsy navita tao aorinan'iny feim-potoana izay nomeny iny dia efa tsy hanao intsony angambany izy. Eny ary mazava tsara izay fanazavana izay raha atao banky tokana zany dia efa tena nivonona ianareo tao anatin'izay ka tsy dia tena hoe nanano sarotra loatra ny fikarakarana ireo antota taratasy. Manahoana kosa ny mety hoe fomba fahitanareo ny fikarakarany eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana izay fifidianana ben'ny tanàna izay amin'izao vaninandro izay azo lazaintsika hoe efa tena ao anatiny tanteraka amin'izay pré-campagne na ny hoe fampelezan-kevitra mialoha izay? Reo moa lehibe atsika zao dia zahay eto dia matoky sy mino zay fa andeha araka ny hitsy araka ny rariny ary io mampisy korotana eto amin'ny tany sy ny firenena foana mantsy le resaka hoe alabaty saotra zany io fa matoky anareo zahay indrindra zahay ao amin'ny commune Tsefa mba andeha mangarahara sy araka ny tokony izy ny fifidiananao. Misy anampiana amin'izay ve mahakasika an'izay fikarakarana ny fifidianana izay? Maro mantsy ireo kandida sy ireo olom-pirenena no manao antsoavo hatrany amin'ny avy eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny amin'izay hoe isiny ny fifidianana mangarahara izay antenaintsika fa tena hozay tokoa no zava-misy ary efa amperiny tanteraka ihany koa ny eo anivon'ny CENI amin'izao fotoana izao amin'izay fikirakirana sy fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna izay hototsaina amin'ny faha 20 ny volana Desambra taona 2024 izay. 20 Desambra 2024 efa ao anatin'ny vanim-potoana ny orana tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ihany koa. Manahoana ny nandraisana an'izay hoe amin'ny fotoana io no hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna indrindra ao amin'ny commune Tsiafa izay anisany hoe mbola commune ambanivohitra mety hoe mbola misy lalana ratsy mety ho sahirana ve ny mpifidy sa mety hoe nanahoana nandraisanareo an'izay hoe 20 Desambra 2024 izay no hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna? Le izy aloha raha fahafantarana azy dia raha amin'ny lalàna ny fahafantarako azy dia amin'ny maitany. Nefa noho ny anton'ny zavatra maro samihafa moa zany dia nahembitra iny dia lasa aty 20 Desambra aty. Dia io araky ny teny teo ny lalana maneraka ny commune dia ratsy. Izany hoe mila mafimafy zany ny fitaovany
hoentina manangona ny vokatra isaky ny fokotany satria le fokotany zay atsinanana indrindra zay dia mety ho any amin'ny 20 kilometra any aho miala ao an-drenivohitra misy azy miala ao Ambatofotsy dia tsy maintsy zany ianao zany mitady vahaolana amin'le fotoana fa io moa nataon'ny CNS ny fanjakana dia tsy maintsy manaraka ianao zany. Efa natsitriky Andriamatoa Andriaslavina feno ny aina Daniel teo ihany moa no mahakasika ny hoe CNI fa raha ho anareo manokana no anontaniana mahatoky tsara ny rafitra misy amin'izao fotoana izao izay mikarakara ny fifidianana ve ianareo tsy manisy olana ihany koa ve ny amin'ny lalàna mifeny fifidianana eto Madagasikara? Efa eo moa ny eo dia tsy maintsy ekena ary sika koa ambany lalàna fa tsy ambony lalàna dia manantena zahay ary matoky nareo vao merina ndraikitra ny fifidianana. Ankoatran'izay na ihany koa mety hoe entaentanareo tena tianareo asongadina sy entina any amin'ny fitondram-panjakana ny CNI ao anatin'izay hoe fiatrehana ny fifidianana izay satria tena hoe zonareo feno mihitsy izay tompoko. Matoky zahay fa averiko foana hoe andeha araka ny tokony ho izy ary totosa tsaka sy andavana io ary matoky anareo zahay ary zay ngamany. Tsisy anapiny mpanosy anazy fa anapina azy ny amany dia zay hoe matoky ny CNI tanteraka zany izahay satria fa izy moa ny rafitra mikarakarana izy io dia matoky tanteraka araka ny teny Andriamatoa ato. Mba hisorohana ny mety hoe korontana satria matetika rehefa orin'ny fifidianana aloha vao tena hita izay korontana izay inona no vahaolana sy misosokevitra rosinareo ary? Ny any aminay angamba mbola tsisy korontana aloha sy mbola namboly korontana ny mponiny jefa satria mifantatray fa endry mponiny jefa ary tsy ho avy any aminay angamba zany isy korontana zany. Fa sanatria hoe mba hisorohana an'izay mety hoe lonolony eny anivon'ny fiarahamonina mahakasika ny fifidianana inona no mety hoe vahaolana etaeta rosinareo ihany koa mety sady afatra ihany koa an'ny mponina mba tsy hifandrafy ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianana izay. Ny vahaolana dia tsotra mangarahara fa raha mangarahara io ataoko fa tsisy mihitsy ny olana ny kandida ihany koa nge raha ohatra ny commune Tsefa dia mifankafantatra daholo mifankafantatra daholo zany kandida ao amin'ny commune Tsefa fa raha mangarahara araka ny tokony izy dia tsy mbola tsy korontana hatramin'izay. Zany hoe anisan'ny commune milamina dia milamina aloha zany ny commune tsy afahatra eto satria maro ihany koa ireo commune any ambanivohitra be izay tsy eritreretintsika any no matetika aorian'ny fifidianana lasa mifampitory ny kandida lasa miova ny anarana tonga any amin'ny CNI any hoe tiany lany nefa lasa ity irariana zany mba hilamina ohatran'izay efa nisy tao amin'ny commune tsy afaha izay foana ny zava-misy any amin'ny commune tsy afaha any. Iresaka iverina kely mahakasika ny commune sika teo satria mbola malalaka ny fotoana mbola misy lohahevitra izay tsy tena voaresaka ihany koa nefa anisan'ireo lohahevitra anisan'ireo zava-misy izay tena iainantsika amin'izao fotoana izao ary tsy azo dia tsy hita ary tsy maintsy resana ihany koa izany olany jiro sy ny rano izany manahoana ny any amin'ny commune tsy afahany amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao ny alatany izay mirahalahy tamin'ny tsy hoe maraina fa maraina zany aloha dia vatapaka ny jiro ny alina koa nisy fatapahan-jiro. Ny rano moa zany ny rano dia eo amin'ny tampona Ambatofotsy moa zany misy fa arakaraky ny fatapahan'le herinaratra satria atosika amina motera izy dia tapaka miaraka amin'iny koa ny rano dia lasa miteraka fahasahiranana be dia be ny fatapahan-jiro sy ny fatapahan'ny rano zany eny satria ihany koa maro ihany koa mivelona amin'io herinaratra io ny mponina dia tapaka ny fivelomana ny fiariana tapaka ny asany zavatra betsaka koa ny simba
zay mikasika amin'ilay courant zany dia betsaka amin'ny simba dia ohatra ny raisan'ny olona rehetra ilay izy ao anatin'izay amin'ny maha olom-pirenenanareo zany no anontaniana hoe inona tompoko ny mba mety hoe vahaolana na sosikevitra arosinareo mahakasika an'izay olana fahatapahan'ny jiro rano izay anisany hoe miatra amin'ny rehetra mihitsy anisany hiaran'izay ihany koa ny eo amin'ny commune tsy hafa mba efa anjara biriky sahady zany ho an'ny mponina dia inona no antsoavy izay ataonareo ihany koa. Ny ahy zany ny vahaolana raha ohatra ny rano dia tokony ampitomboana aloha n'inona izy teo ny kapasité an'ilay sadodo satria efa fantatra fa mihodina amina électricité ilay motera manosika dia rehefa mba feno ilay ampitomboanao ilay kapasité an'ilay izy dia mba misy réserve dia mba afaka misitraka rano na tapaka rano-jiro. Ny amin'ny resaka jiro indray iny angamba ohatran'ny sarotra aminy mamaly azy satria ny anay avy any atsimo source any Ambatolampy any zany no source manko amin'ny commune Tsefa. Izany hoe mizara eo misy ale ambony tenely izay ilay izy dia eo mena atsimo dia ny ambony tenely koa mena avaratra dia arakaraka raha tapaka ny aty andrenivohitra dia tapaka ny any. Raha mandeha ny any atsimo dia mba mandeha indray zany ny any fa ny aty miankina amin'ilay aty andrenivohitra tapaka dia ny vahaolana moa zany hoe io ny hoe fanampiana an'ireny mandeha amin'ny masoandro na ny rivotra izay angamba no hita hoe vahaolana. Ny tiako tsindriana amin'izay resaka rano izay tsy hoe Ambatofotsy ihany ny commune Tsefa. Ny olona any amin'ny azafady dia matompo an'olon-tsaina sao dia hoe Ambatofotsy mantsy ny resaka eto fa commune ny Tsefa no resahantsika fa izay aloha ny olona any Ambatofotsy aloha fa ny olona ny manodidina mihitsy ny resahako resaka rano. Betsaka ihany ny raha azo trandrahana rano azo trandrahana zany manerana ny commune azo trandrahana betsaka satria betsaka lohasaho fa vahaolana zany no satria andraikitry ny commune mihitsy zay tsisy idiran'ny JIRAMA io resaka io dia andraikitry ny commune mihitsy hoe ato misy rano azo trandrahana dia mba hamatsiana ny fokontany dia mba samy mivelona daholo na ny olona na ny fambolena. Izay indrindra mantsy no tiako hatongavana hoe azo trandrahana tsara ny amin'ny commune tsy hafahany zany ny fisian'ny angovo azo avaozina mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy mahakasika ihany koa moa indrindrindra ny fitrandrahana ireo loharano izay afaka hositrahan'ny mponina ao amin'ny commune. Raha resaka loharano aloha zany no azona heverina momba an'izay fa raha resaka hoe amoronana le herinaratra mihitsy mbola sarotra be aminay ny tena zany satria zay tsy teknisianina momba an'izay. Ny anampika kely an'izay ny commune Tsefa dia andalovan'ny renirano Sisaona dia eto koa zany mitondra vahaolana raha ohatra ka misy anampy ny fanjakana sy ny any amin'ny resaka fambolena. Mangataka zany izahay mahasiana barazy ary mampizara ny commune Tsefa sy ny Ambatovavalo satria raha misy barazany dia mandalo amin'ny fokontany maromaro izy tonga aty Ampahatroso zany tonga aty tanety kely tonga any Ampahatroso ny farany zany raha mba vita izay barazy dia olona manarivo mety manala mihitsy raha misitraka an'ilay izay an'izay fa izy moa zavatra izay tokony vitan'ny commune zany no ananina fa no tenenina fa zany grand travaux zany hoe tena asa vaventy ary mety aina malagasy mandritra ny
amponina amin'iny mety amanjato taona raha ohatra ka vitsy zay. Ao anatin'izay indrindra mantsy mahakasika an'izay hoe barrage na tohatran'izay fahitanareo azy ve zany aloha hatreto mbola tsy ampy ihany koa ireo barrage tohatran'ireo izay anisan'ny hoe hiantoka ny fanondrahana tanimbary na tanimboly izay anisan'ny hoe fotom-pivelomany ao amin'ny commune tsy hafa mihitsy. Zany aloha tsy hoe tsy ampy fa tsisy hoe misy barrage atsy dia mba mamily an'ity rano ity mahakasy amin'reto toerana na tanàna reto. Ny toerana mantsy fa betsaka ny naleha alohan'ny idirana tamin'ity tsy maintsy anontaniana aloha ny olona ny mponina ao amin'ny fokontany tsirairay avy hoe inona ny olonareo alohan'ny idirana aloha dia tokony mba fantafatarina tsinona ny olona ny vahoaka dia eo ny antony fanapahan-kevitra hoe vitatsika ve zany ho tanterakitsika ve zany dia jerena vahaolana. Raha tamin'ireo fokontany maro izay efa nitetezinareo teo inona ny tena hoe olana iray tena iraisan'ireo mponina matetika miverimberina amin'ny fitetezanareo fokontany izay efa nandehananareo ireo? Araka ny teneniko tary am-boalohany io resaka rano zany dia resaka fandriampahalemana satria le fandriampahalemana araka ny tenen'ny mpanolontsainako teo hoe mandry tsy lavoloha. Jerena milamindamina jerena koa nefa ny misy vakitrano ihany atsy misy valavaky ihany atsy dia ohatrohatr'izay le izy kena manao ny asany mpitandro filaminana ao aminay tena mitoraka voninkazo amin'ireo ireo dia tsy mitsahatra mandeha fa le fampitaovana izy no somary sahirana zany satria toerana lavitra izay araka ny tenen'ny Andriamatoa mpanolontsainako teo hoe miala eo mantsy ny poste avancé dia mandeha lavitra be ary amin'ny 15 kilometra 20 kilometra ary any misy le akitara miseho ary dia ahoana ny amonjeny any raha tsy misy fitaovana ka eto koa zay dia efa vonona fametanana ny mpitandro filaminana eo amin'ny toerana izay misy anay rehefa tonga eo amin'ny toerana izay. Ianareo ihany koa eo anelanelany na hoe sady tsy miaraka amin'ny fitondrana tsy miaraka amin'ny fanoherana inona ny tena anton'izay safidy izay? Nanomboka tamin'ny 2002 tsika dia efa tsisy afa-tsy ny resaka président Ravalomanana sy président Andry Nirina Rajoelina teto amin'ity Madagasikara ty dia mety eo mihitsy mantsy manahirana le izy dia alohanay safidy an'izay. Ary safidy amin'ny rotsaka amin'ny anarany mahaleo-tena moa ianareo zay akory tsy hoe mahavita tena fa zay kosa dia misokatra amin'ny zay te hiasa aminay. Madivadiva hifarana ihany koa ny fandaharana raha misy ny afatrafatra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana indrindrindra ho an'ny mponiny tsy hafa raha misy hafatra ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro isan-tsokajiny dia fotoana indrindra izao hitondrana an'izay hafatra izay. Filaminareo rahalahy manomboka azy ny amin'ny mety tonga dia tsorona hoe andalovan'ny route nationale 7 amin'ny commune Tsefa dia za mahita raha ohatra ka ampandraisina andraikitra amin'ny commune amin'ilay route nationale satria fa misimba ny le lalana zany nefa ny lalana no avokavoky ny fampandrosoana dia ny aza ny vahaolana fotsiny raha mena andraikitra dia mame sina manao tipotop ny commune isak'izay andalo nenay zao 3 kilometra manko ny lalana Pyrénées iny andalovan'ny RN7 dia raha menao andraikitra ny commune sady misy asa ao anatin'le commune olona ao anatin'ny commune no tsara le izy satria hiainana le izy zany
dia atoro teknika kely fotsiny fanampiako an'izay koa raha mahamisy ny foto-dravitra asa ho atao amin'ny commune dia aloha re satria fampananasa zany no teneniko mba le olona ao anatin'le commune ny sitraka an'le asa satria raha ny mpanao asa tanana ao amin'ny commune dia be da be mihitsy dia miparitaka eraky ny Madagasikara ao nefa olona hafa no misitraka an'le izy dia ny tiako antongavana hoe raha le hoan-tanàna no manao azy menatra le olona nanao ratsy azy fa sady olova ny taranaka fanamandimbona izy no mafy le izy no azo vola le olona ao an-tanàna. Afatra tompoko. Ny afatra farany angamany dia tsotra tonga amin'ny fotoana amerenantsika indray ny lazan'ny commune Tsefa dia manentana antsika sahady dia nizao tsika olom-pirenena andraikitra andraikitrao no misafidy ary ataontsika hiara iasa dia miara miroso dia miara tafita. Eny ary raha tsaivina ihany koa moa dia mbola afaka mijery ny anarana na manamarina ny anarana ny anatin'ilay fifidianana any isika araka ny fanambarana izay fanavoaka ny senia entanina ny olom-pirenena rehetra anamarina sy soratra anarana raha toka moa efa ao anatin'izay le fifidianana izay isika dia entanina mihitsy handeha an-datsabato mihitsy amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra 2024 satria zo feno zo fototry ny olom-pirenena izany maneho hevitra izany lasa verozotsika raha ohatra ka tsy mandeha mifidy amin'io faraka ambin'ny folo ny volana desambra 2024 io ka dia manentana antsika olom-pirenena rehetra andeha an-datsabato amin'io faraka ambin'ny folo ny volana desambra 2024 io atao ny safidinao izay kandidatinao izay kandida hitanao mahavita ny fampandrosoana ny anivon'ny commune misy anao no arotsaka ao anatin'izay azo atao tsara ihany koa ny manao vato fotsiny manao vato maty safidy daholo izany rehetra izany fa ny zava-dehibe dia mandehana mifidy ary tsy sasatra izay satria mampanao gazety dia andraikitra sy adidy feno an'ny firenena izay fanentanana ny olom-pirenena andeha hifidy izay ka dia antitra terina amintsika rehetra izay ihany koa aloha ny mamarana ny fandaharana ao amin'ity androany ity mankasitraka anareo tompoko ny vahiny tato anatin'ny fandaharana mankasitraka ny ianto ihany koa misaotra be dia be amin'ny fampiatranoana teto amin'ny plateau-ny aleo resahana anao ny sehatra ary anareo teknisianina ihany koa misaotra anareo satria raha tsy nampandroso ianareo dia tsinitsinina akory izay fa izahay avy any alavitra any dia manantena mbola hiakatra eto indray amin'ny fotoana manaraka dia misaotra tompoko. Sokatra ho an'ny fiara-miasa mankasitraka tompony amin'ny fivanianana eny ary izay no marana ny fandaharana fa raha toka tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny farany ary sika dia asaina hatrany hitsidika ny page Facebook ny record Madagasikara fa dia azo jerenao voalohany hatramin'ny farany ity fandaharana ity azo atao ny mizarana manao partage an'izay fandaharana izay mba ho hitan'ireo mponina any amin'ny commune tsy hafa ny fandaharana fa ihany koa azo tsika atao ny mametraka commentaire na faneho-kevitra ao anatin'izay fandaharana izay no mamarana ny fandaharantsika fa amin'ny manaraka dia vahiny hafa sy loha hevitra hafa indray veloma tompoko.